hita mazava zany fa tsy ampy any tantsahatsony ny toerana teritery rehetra sy ny toerana mamovoka zany nangatahany zareo mihitsy zany mba toerana madio tsara no misy azy ary mba ampy velarany zareo zany satria isa-taona zany dia mitombo eo amin'ny 50 stande eo foana zany le izy ka efa mahatratra ny 700 tsika zao dia ato amin'ny stade annexe ihany zao no hitany tantsaha fa mety tsara amin'ny fangatahany zareo indrindrindrindra moa ny mpamokatra eto Madagasikara zany dia amin'ny tapany atsimo iny zany ny tena betsaka atsimo Madagasikara vitsivitsy mihitsy ny avy any avaratra fa aty atsimo ny tena betsaka amin'ireo tantsahatsika dia mety amin'izareo mihitsy zany amin'ity ilany atsimo ny Taninarivo ity zany no anaovana an'ilay Fiarmada. Ny Fiarmada moa zany dia mampiavaka azy zany foire iraisam-pirenena ny toe-karena ambanivohitra. Voalohany indrindra aloha foire ny toe-karena le izy fa tsy foire ny fambolena na fiompiana na jona ao daholo zany ny sehatra rehetrarehetra tafiditra ao zany ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny asa tanana, ny arena-kibon'ny tany, ny rehetrarehetra tafiditra ao daholo zany le izy fa tsy fambolena na fiompiana fotsiny le toe-karena ambanivohitra. Zay mihitsy namoronana azy ity mba ho an'ny toe-karena ambanivohitra ray manontolo ka hita daholo zany ireo sehatra mpamokarana isan-karazany mandray anjara amin'ny fanentanana ny toe-kare pirenena fandrindra ny toe-karena any ambanivohitra. Ny faharoa zany foire iraisam-pirenena le izy kanefa ny tena ataonay hoe cible anay mpikarakara zany ny tena tianay ho avy eto dia ny mpampiranty malagasy, ny tantsaha malagasy no mitondra ny vokany amidy eto fa tsy ny avy any ivelany. Ny maha international azy zany dia ireo mpanjifa, ireo mpitsidika no vahiny. Maro ireo vahiny zao no efa tonga manokana anatrika Fiarmada amin'izao tsika amin'ny teny zao, zany hoe avy any Europa, avy amin'ny nosy manodidina, avy ao Afrika tonga mihitsy zareo ijery ny vokatra malagasy sy anjifa izany. Ka zay ny tanjonay mpikarakara koa tsy le orinasa matanjaka avy any ivelany ireny no avy anindry atsika eto indray fa ny mpamokatra malagasy no asandratra sy ampiana amin'ny alalan'ny fahitana lalam-barotra ato anatin'ny Fiarmada fa ny mpividy no maha international azy. Na izany ara misy mpivarotra sy mpampanofa fitaovam-pamokarana avy any Italia zany izy reriny ao zao dia misy koa anankiray vao tonga vaovao avy any Russie tonga ao mivarotra fitaovana daholo zareo reo fa ny mampiavaka azy zany ny avy any Russia fitaovana ngezangeza vavetiny azy fa ny avy any Italia le fitaovana majinika kely zay azony tantsaha hofaina na ko vidina alotsy kelikely ka zany zavatra zany ary ao koa ny malagasy mamokatra fitaovana entina miasa mifanatrika ao ny standany zareo dia reny mihitsy no atosika zany mba hanampy ny tantsahatsika mba hamokatra tsaratsara sy bebe kokoa fa eo ny olana mantsy hoe le atao hoe vokatra tsara eo ny tsy mazava amin'ny tantsahatsika. Inona no atao hoe vokatra tsara? Vokatra tsara dia reo zay mamaly ny filan'ny mpanjifa ka anisany zava-dehibe atongavany zareo maro aty Antananarivo dia mba hafantatra aloha ny mpanjifa avy eto Antananarivo, avy eto Tanindrazana, fa avy eo koa ny reo mpanjifa vahiny zay tonga mitsidika amin'ny Fiarmada dia reo ahafantarany koa inona ny tian'ireo olon'ireo. Avy eo koa moa ao le vondrom-barotra iraisam-pirenena misy antsika ireo dia rendrika koa no azahoany mamantatra hoe inona sy navy no tena tediavin'ny olona, tena vidin'ny olona amin'ny vidiny tena mba azahoana tombom-barotra. Zay zany no ampitaina amin'ny tantsaha ato amin'ny Fiarmada hoe mba mamokatra zavatra
mitondra harena ho azy matahotra harena zany tsika malagasy magaga fa raha resaka harena io a dia ohatra ny miaotahotra ny mpamokatra malagasy rehetra ka io mihitsy a no ny antony nanaovana an'ity fermadaty io zany a mba ahafahany zareo mianatra mivarotra fa io koa no zavatra tsy haitsika malagasy le mivarotra anisan'izany na ny manam-pahaizana ara tsy mahay mivarotra tena fa lasa ny vahiny daholo mivarotra amin'ny fahaizany tena zany fa lasa ny vahiny daholo ny toerana tsaratsara amin'ireny fikambanam-be raisam-pireneny ireny vitsy mihitsy ny malagasy satria tsy mahay mivarotra le fahaizany le tanora tsy manam-pahaizana malagasy ka io no atao ny etsona ny tantsaha rehetra ho avy etỳ amin'ny fermada mba hianatra hivarotra fa zava-dehibe hivarotra io a ny amerikanina reto ko dia tsy nandroso afa-tsy amin'ny alalan'ny varotra ihany commerce pour le développement basé sur le commerce anisan'ny zavatra farany a dia le fifanakalozana ao anatiny le firenena zany koa no nampatanjaka ny amerikanina mifanakalo ny faritra rombropolo dia ome matanjaka izay a vao manondrana fa raha vao tsy mifanakalo vokatritsika mifampivarotra hoe zay mba tsy vokarin'ny atsy a mba vokarin'ny aroa dia rehefa tsy ananany tena mba vidiny amin'ny ary dia mba misy le fifanakalozana eo ao anatin'le faritra eo amin'ny samy faritra rombropolo zany a tena zava-dehibe io a manisan'ny fototra foana io a le fifanakalozana le information retompoko io mihitsy ny tena isolé be le tantsahatsika ny amin'ny toeram-pamokarany any tsy mahazo information izy tsy mahalala mihitsy hoe aiza no tena mba mividy nyity vokarity mba mividy ny tena mba hampanakarena zay zavatra zay a tsy mahita tsy mahazo information mihitsy izy amin'izay ary zay no mazava-dehibe le ministère ny commerce zay talaonay foana isataona hoe mba lazao an'ny tantsaha malagasy ao anatin'ny fermada inona avy ny listy ny vokatra vidin'ny faritra anankiray a dia amin'ny vidiny ohatrinny dia eo faritra rombropolo zany a dia mba fantatra eo daholo dia mba samy mandinika zao na ny olona eto Antananarivo ary mba mahita hoe ay aria dego zany a mila légume ary vidina lafo ny légume any andeha hamokatra légume dia mba hamidiko any ohatrohatr'izay satria tsy informé zany le tanora eto Antananarivo ohatra dia manjary zao mijanona ao anatin'ny sous-développement zao foantsika satria sous-développement égale sous-information zava-dehibe mihitsy io fifanakalozana information io